Yakatra folo isanjato ny karaman'ny piasa amin'ny sokajy voalohany M1 ary arakaraka kosa ho an'ny sokajy M2 hatramin'ny OP3 raha ny tatitry ny filan-kevitry minisitra ny alarobia teo. Lasa 8,940 sy 4,000 ny karama ambany indrindra ho an'ny sokajy M1 hatramin'ny A1. Eo amin'ny sehatra izay ivelan'ny fambolena raha 8,340 zany teo aloha. Ho an'ireo mpisehatra amin'ny fambolena kosa dia lasa 500 sy 4,000 sy 4,000 ny karama farany ambany. Raha toka 200 sy 2,000 sy 4,000 zany teo aloha no mareny filan-kevitry minisitra fa niatra nanomboka ny voalohany volana Marsa teo ity fampiakarana karama ity. Natolotra androany ilay masom-boly vary an-tanety vaovao antsoina hoe Mavitrika. Vokatry ny fikarohana malagasy ity karazam-bary ity, izay voalaza fa mazaka ny fiovaovan'ny toetry ny andro. Mahatratra hatramin'ny 2,9 taonina raha tsy misy hesika ka hatramin'ny 4,5 taonina isaky ny hektara raha misy hesika ny vokatra azo amin'ity karazam-bary an-tanety vaovao ity. Ankoatr'izay dia antsoina hoe biofortifié ihany koa ity karazam-bary ity satria dia manana tahatena ambony amin'ny otrikaina zinc. Noho izany dia miavaka izy no ireo hafa teo alohany satria mampitombo aingana ny farany tatsainy ankizy sady mampitombo ihany koa ny hery fiarovan'ny olombelona ity karazam-bary vaovao ity raha ny fanazavana izay nomen'ny FIFA. Tanora malagasy miisa 2,000 no raisina ho an'ny kilasy 420 sy 2,000 eo anivon'ny TAFIKA Malagasy. Io ny tapaka nandritra filan-kevitry minisitra izay nototsaina omaly alarobia manomboka ny 2 aprily izao ny fandraisana azy ireo. Irony antsoina hoe zazavao irony izy ity ary mandritra ny 2 taona no faharetan'ny fifanarahana ao anatin'ny folondao ho an'ireo olom-pirenena malagasy izay liana amin'izany. Nanamarika ny filan-kevitry minisitra fa ny engagement dia mamela ny olom-pirenena malagasy rehetra efa matotra amin'ny alalan'ny fifanarahana amin'ny TAFIKA Malagasy mandritra io 2 taona io. Nitondra fanazavana mahakasika ny Antony tsy mahatonga ireo mpilalao maromaro izay mpilalao andry ny ekipa-pirenena malagasy Roro Rakotondrabe. Raha ny voalazan'ity mpanazatra ity dia fantatra avokoa ny Antony tsy nahatonga ny Njiva Rakotoary malala izay mbola mitsabo ny ratra nazo azy. I Karolisandria Mahitsinoro izay nangataka ny fantoka tanteraka amin'ny klubany izay eo andalam-piakarana eo amin'ny diviziona voalohany. Yakim Abdallah kosa dia naratra tamin'ny ora farany. I Thomas Fontaine indray dia voalaza mpanazatra ny Bary hafa tsy afaka mamonjy ny ekipa-pirenena noho ny tsy visian'ny varavarankelin'ny FIFA amin'ny diviziona izay misy azy. Ho an'ny Loic Lapoussin, Marco Ilaimaharitra ary Romain Metanire kosa indray dia antony manokana avy amin'izy ireo no tsy nahatongava fa tsy nisy akory ny olana avy amin'ny mpanazatra na ny mpilalao na ireo teknisiana eo anivon'ny Bary. Izy ireo ihany ho iroro no afaka manazava izay antony izay. Eo amin'izay fanatanjahantena izay ihany dia eo amin'ny larana 12 misy an'i Madagasikara ankehitriny eo amin'ny filarana ankapobeny amin'ny LALAO AFRIKANINA na dia ny ampiray ny medaly volafotsy azon'ny atleta malagasy omaly alarobia amin'ny alalana Sidonia fiadanantsoa teo amin'ny hazakazaka 100 metatra misy fefy ary ny tombo 4,0 ny totaly medaly azon'ny ekipa malagasy dia niemitra ny laran'i Madagasikara eo amin'ny larana ankapobeny. Nosongonan'ny Kenya izay nibata medaly volamena 3 sy medaly volafotsy 1 Madagasikara teo amin'ny filarana ankapobeny. Efa vitsivitsy sisa ny irika azon'ny Madagasikara medaly andro vitsy alohan'ny faranan'ny lalao. Ny hazakazaka 400 metatra, ny vikindava ary ny basketball lalaovin'olona 3 lahy sy vavy. Eo ihany koa ny baolina lavalava lalaovin'olona 7 sokajy vehivavy sisa ny taranja izay andraisan'ireo atleta malagasy anjara 3 andro alohan'ny faranan'ny lalao afrikana izay totsaina any Accra.